Vondron'ny candidat raika amby folo antoko politika, pailalana, syndika, ray aman-dreny ara-drazana, fiarahamonim-pirenena, parlementaire, ireo tonga nivory nanao fanambarana androany tetsy amin'ny fobetoerany candidat cité ny Randriana Soloniaiko. Fanambarana izay mifototra amin'ny tohiny hetsika ka ny antsoiny vondron'ny candidat ireo herivelona rehetra sy ny malagasy any amin'ny faritra anamafin'tolona. Nazava ny toromarika hatramin'izay fa nivadika ho tolom-bahoaka ny hetsika ny vondron'ny candidat ary izay vao tena hanomboka izany. Androany henonay daholo ary efa fantatritsika reny voalaza teo reny tsy fanarahan-dalàna. Nanomboka hatramin'ny fanomanana ny fifidianana ka hatramin'ny famoahana ilay saritsary mpifidianana iteo. Voapirofo androany fa mitombona ary azo raisina raha izay le didy tena ivoaka ny fangatahantsika fa tsy misy iny fifidianana iny tamin'ny 12 Novambra ary ny didy zay avoakan'ny fitsarana malalam-panerenana rapitso dia tsy azo raisina ary tsy mitombona. Noho izany dia manaiky miantso ary manasantsika rehetrarehetra izay candidat ifanometanana. Voalaza ny solotena ny antoko politika teo tolom-bahoaka izy ity, tolona ho an'ny fanavotana ny firenena, tolona ialana amin'ny vahiny amin'ny feny firenena, tolona ho an'ny taranakitsika. Ka noho izany manomboka izao dia misokatra ny candidat folo amin'ny herivelona rehetrarehetra ifanometanana amin'ny tahantsika dia tolom-bahoaka anavotana ny Madagasikara ity. Mandeha eraky ny faritra isika rehetrarehetra, ireo namantsika sy havatsika sy mpiray antoko amintsika izay efa nanomboka ny tolona tany amin'ny faritra dia mbola ho amafisitsika izany ary ho avy isika rehetrarehetra anotrona sy anome hery azy rehetrarehetra eo amin'ny fotoana tsy ela koriny ary mbola manentana azy ireo zany anoy amin'izay tolona ny ombonan'izay. Miantso an'ny herivelona rehetrarehetra hoy aho, miantso anareo mpiasa-panjakana. Mpiasa-panjakana izay niterena amoaka sy anatanteraka fifidianana izay entina hanapotehana ny firenena. Fotoana izao ijoroanareo sehonareo fa ny fanjakana dia anareo fa tsy olombitsy mpanome baiko anareo akory. Ka dia manantena izay fijoroanareo zay ho anareo tafika. Ako izay ny fanapoahana grenade fa mba le hiranareo hoe feonanjomara ny tianay hoeno anavotana an'ity Madagasikara ity satria tanindrazana iombonana izy ity. Ho atsika namana mpanao politika, ny fitantanana ny firenena dia raharaha politika. Noporifotsika mpanao politika malagasy androany niainga tamin'ny firaisan-kina ny candidat fa azo atao tsara ny manova firenena rehefa misy ny fitovikevitra amin'ny fototra iombonana. Fotoanany izao ananganantsika n'izay fototra iarahana ho an'ny Madagasikara araka ny lazaina teo izay atao amin'ny collectif de candidat dia misokatra ary mampiseho fa avinonana hiara iasa amin'ny olona tsirairay avy. Fanamafisana an'ilay atody teo pasteur, tsara mihinana atody fa ny tanjontsika tsy namakina an'ilay atody satria mikasika azy tsara tsika fa raha vao fohy eo izy dia Madagasikara velona zany dia tafitsika fa Madagasikara tsy ho an'ny olona fotsiny. Zay tompoko no afatra taty aminay collectif de candidat maka herentsika izay satria zao vao tena manomboka ilay tolom-bahoaka, satria iady amin'ny tsy fanarahan-dalantsika, iady amin'ny kolokolotsika ary anala le olona izay nanambotry ny Madagasikara ary nanimba amin'ny fiainan'ny malagasy nandritra n'izay fotoana 5 taona izay indrindra nampiseho ny tena endriny tamin'ny fifidianana iny fa tsy refesy mandindy ary tsy manara-dalàna izy ka noho izany mendrika amin'izany dia ny fanaovana ilay fifidianana tena izy tsy andraisan'ny olona tsy manana ny zoam-pirenena malagasy anjara mba hiverenana ny tena asin'ny Madagasikara satria zao vao mazava fa izay no natonga an'ity firenena ity tsy mandroso ay misy vahiny mialokaloka ao an-damosiny eo ka miteraka olana teo amin'ny fiarahamonina
mitady tombontsoa manokana fa tsy mitombotsoa imbonana. Mankasitraka atsika ny collectif des candidats manentana atsika manomboka zao anetsika ny rafitry ny tolom-bahoaka rehetrarehetra manomboka any amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny commune ny faritra eran'ny Madagasikara fa tsy maintsy mandresy Madagasikara ary tsy maintsy tandalana ary miverina amin'ny matena-tany maly eo teny Madagasikara misaotra tompoko lahy mankasiraka tompoko vavy. Mila vonina ny tsiraray satria mafimafy kokoa noho ny hetsika hatramin'izay no atao. Hoy ny solitena ny parlementaire miarady amin'ny vondry ny kandida. Tolona izay hatrany am-piandohana dia tsy nijerentsika tombontsoa manokana, tsy nijereny reto kandida reto tombontsoa manokana, tsy nijerena tombontsoana antoko, fa ilay tombontsoan'ny firenena ray manontolo averiko indray. Izay no efa nampiombona atsika ary efa betsaka ny voalaza teo tamin'ny endrika nisehony zany sy ny antena itsika fa mbola ahafahantsika manohy ny tolona. Tafahoana eto tsika noho ny toe-java misy tao aorinany ny faha 9 ny volana Novambra lasa teo iny. Hoy ateo hoe kandida ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena tena izy. Satria isika efa resy lahatra hatramin'izay fa tsy izy fifidianana iny. Tsy nisy iny fifidianana filoham-pirenena teto. Hanazava rehefa avy eo. Fa izany zavatra izany dia mametraka atsika amina toe-javatra anankiray ary manery atsika hiroso amina dingana anankiray manaraka. Tsy fifidianana filoham-pirenena iny fa efa nisy izy aloha nahafahantsika namoaka endri-javatra anankiray. Inona io? Nisy fahefana mpanatanteraka teto ny antso ny vahoaka hiatrika fifidianana, handray anjara amin'ny fifidianana. Naneo fahavononana isika rehetra hiatrika fifidianana satria voalaza ny lalam-panondrenana izany zavatra izany. Naneo fahavononana ireto ray aman-drenitsika reto ary nilatsaka ho kandida ho fidiana tao anatin'izany. Kanefa rehefa nandroso ny fotoana dia hita fa tsy mety ny ananatanterahana n'ilay fifidianana. Hoy ateo hoe ilay fahefana anankiray dia tsy andanina ny antso ny vahoaka hiatrika fifidianana. Isika teo ambany fitarihan'ny vondron'ny kandida taty ankilany nahita tsy mety io ny antso ny vahoaka tsy handray anjara. Nandele tamin'ny 9 Novambra nisy ny vokatra azo izany nandresy. Ninona nataony zareo napakatra sy napibotsina ny tamin'ny fandraisana anjara dia nandresitsika. Nandresitsika satria nanaraka ny toromarika reto ray aman-drenitsika reto ny akamaroany ny mpifidy, ny akamaroany ny vahoaka malagasy. Ary na inona taremarika navoaka ny zareo tany dia mana-pirofo fa tsy toteny tsony ny fahefana izay nampiantso ny vahoaka ifidy. Tsy toteny tsony amin'ny vahoaka malagasy fa ireto ray aman-drenitsika reto nonoenono ny vahoaka malagasy teny. Endrika demokrasia anankiray izay. Handikatsika ny zavatra nisy tamin'ny 9 Novambra iny satria averintsika fa na inona lazaina eo. Na hanao confrontation na bureau de vote par bureau de vote azy tsy nisy ny fifidianana iny amintsika. Niady ny amin'ny isin'ny tena demokrasitsika, niady ny amin'ny isin'ny tena tantan-dalàna amin'izay eto Madagasikara tsika, ary mbola miady ny amin'ny isin'ny fitantanana ny firenena ao anatin'ny fahamarinana tanterakitsika. Tsy niemotra mihitsy sika, voadinga tsika daholo ny sakana rehetra, eny hatramin'ny herisetra azy, ary averiko eny hatramin'ny fangalaram-bato azy. Efa nadika tsika teo ny fomba famakitsika azy rehefa avy eo, ary mbola tsy emotra tsika. Androany tsika dia nasehontsika ho hita-poko, ho hita-pirenena, ho hitan'izao tontolo izao ny santionany amin'ireo pirofo. Ilazantsika efa tsy izy ny fifidianana iny. Ilazantsika efa fifidianana tao anaty osoka tanteraka iny. Ary misaotra an'ireo teknisianina izay nanazava tamintsika
isika hampita ampiaramonina amintsika ny zavatra nizaraina tamintsika teto androany ary voalazako teo hoe ampita ho fantatry zao tontolo zao fa tsy izy ny fividianana iny. Inona zany lay dingana manaraka tsy maintsy tokony hirosotsika. Araka ny voalaza teo a nandresy isika aty amintsika ny tany safidy ambony ary midiky zany a toteny ny ray aman-drentsika miandro ny toromarika avy aminy isika satria zareo nefa nitarika atsika ary mino isika fa ity zavatra ataotsika androany ity hoy aho hoe dingana izay tsy maintsy atrehintsika dia mamadika pejy vaovao makany amin'io tolona mitoy, tolona mbola tsy vita, makany amin'io tolona mitoy, makany amin'ny tanjona mametraka ny demokrasia tena izy, mametraka ny tantandalana tena izy, ary mametraka ny fanjakana tena afaka hitondra ny fampandrosoana eto Madagasikara. Fa Madagasikara dia veritsika fa hoan'ny malagasy ka tsy eketsika ny raha vahiny no hitondra sy tantana zany firenetsika zany koa. Samy miomana, samy mivonona fa mety mbolo mafimafy lavitra noho ny teo miandratsika kanefa tsy maintsy atrehintsika eto ambany fitarihan'ny reto ray aman-dreny zay akasitra atsika reto. Makasitraka atsika rehetra tompo. Tsy azo ekena ny itondrany frantsay indray any Madagasikara. Fa tena mbola tsy nisy ohatr'izao mihitsy satria fototra ny tiantsika hatsangana. Tiantsika tsy ohatr'izao tsony ny firenetsika. Ary manana anjara lehibe amin'izany isika mpanao politika. Marina fa soran'Andriamanitra. Isorana ianareo. Satria ho iaho teo tsy mbola nisy akory na ny olona mpandinika ny fiarahamonina ara-politika any ivelany ary dia manontany tena hoe fa misy inona ao Madagasikara fa manino ireo kandida ireo no miray manajanona n'izay vinavinany rehetrarehetra andeha hiatrehan'ny fividianana dia nijanona izy satria misy zavatra tsy mety eo amin'ilay firenena. Zany nanarahanay ianareo tompoko. Zay fahatsapana miaraka izay fa azo arenina tsara ny firenetsika rehefa miverina ao anatin'izay fanarahan-dalàna izay. Fa averina iray mandeha ny fifidianana dia tsy atao akory anamarinana ny tsy fanarahan-dalàna. Zany nefa zavatra mitranga teto amin'ny firenetsika. Zay ny fototra tsika ary efa ny vazavazayntsika erany arabe raha Madagasikara. Eto dia manaroatra misaotra ny isika niaraka teto Antananarivo fa misaotra ihany koa ny ireo namantsika era Madagasikara nanao zay ho afany naneo ny heviny tsy mora satria indraindray izy lavidavitry ny fampahalalam-baovao, indraindray izy somary adinodino any mantany teny izy fa betsaka noho ny joro satria fototra ny arahana anangana. Zany no mbola hijoron'ity trano be atsika ty ankehitriny satria tsy nirona mihitsy ilay fototra dia ireo fitakina maro be farafaratsy ny lianan-kefatra ny takina hatramin'izay ary ny fototra amin'izany amiko mino aho fa mety hitovy hevitra amiko nareo tsy azo ekena mihitsy tompoko zany vazaha hitatana amin'ny firenetsika izany. Fa aleotsika mamoaka didy androany satria ny ACC mamoaka didy rapitso androany tsika mila mamoaka didy voaray daholo regny tsy fitezany regny fa avoay le didy mifanandrify amin'izay tompo. Mila didy mifanandrify amin'izay avoaky ny ACC rapitso mila didy mivoaka koa androany. Andiny voalohany ho izy ny filazana teo hoe foanana ny fifidianana azy natao amin'ny 20 Novambra. Ampy ve zay? Dia foana ve le izy? Ndiny manaraka
fa izao raha namaky soratra maro anatin'ity trano ty aho dia misy soratra anankiray nanahitra hoe asa fa tsy kabary anaty misy an'izay a président asa no ilaina zao fa kabary efa vita nandritra ny fotoana maro efa nataotsika ny kabary efa niainatsika ny kabary azo zao ary mila asa mivaingana ireto olona be deaibe reto ny asa ilain'ny olona zao de zao de mazava hoy isika hoe anatsatra sy anajanona n'lay fifidianana mila asa zany tsy vitany hoe andefasana taratasy any amin'ny ACC dia hoy ny valiten'ny ACC hoe azo atao ny mandray an'reto azo raisy fa mba hialana zany rehetrarehetra zany zavatra telo no mba hiangaviako androany voalohany misaotra betsaka anareo tamin'ny firaisakina tena mbola tsy nisy teto amin'ny tantaran'ny firenena zary mpifaninana mirahina zany faharoa mbola tsy nisy koa zany hoe malagasy tafatambatra ao anatin'ny hetsika anankiray ka tsy misy atody vaky fa izahay mpamaky atody aloha dia nikisakisaka fa zahay mila atody vaky satria te hihinana atody zahay ka raha ho genagenaina lava le atody zahay zany tsy hinana fa dia tena aminareo zahay ray aman-dreny eo raha te hoanina le atody vakio hinanana azy miombon-kevitra amin'izay fanambarany rivotra kody vao izay ihany koa ny ray aman-dreny ara-drazana tsy ekena intsony ny iverenan'ny frantsay hitondra any Madagasikara dia miteny ary magnanatra fisasatra fa ny zavatra mendrika any Madagasikara dia ny gasy any no mahalala ny ahamendrika azy fa ny zavatra tsy ara-drariny dia tsy mampipetraka ny hasy Madagasikara izay rahasika miaina ity koa noho izany rafitra nolovaina tamin'ny mpanjanatany tompoko no ainy any malagasy ka tsy tokony ho ekena fa manana ny rafitra tokony ny Gasikara misaotra tompoko lahy misaotra tompoko va ialana siny fa atagna simo sika no mitarina solotena amin'ny faritany Fianarantsoa agny asimo amin'ny faritra simo nosy misaotra tompoko eny a be anjara Paul solotena ny reo aman-dreny avy any Degoa ny miresaka aminareo tsotra ny teninay izahay ray aman-dreny dia tsy manana lova sy harena omena anareo afa-tsy ny tany Madagasikara ny tany-drazantsika sady tsy amidy no tsy aofa ary tsy omena vahiny fa sitraka-Andriamanitra no iainantsika eto ary hoan'ny malagasy i Madagasikara faharoa raha resaka ny fifidianana resahana teo i Andry Rajoelina dia mpanao baolina tsy miraharaha zay lalàna sady entiny amin'ny tanana misy le baolina ampidirina no minakila ary manaikitra magnondra fa mila tafiditry ny baolina zany ve dia ekena valim-pifidianana ohatran'izany tsy azo ekena dikany disqualifia i Andry Rajoelina sady vaza tsy mahazo milasa ary raha verina ny fifidianana
atao deuxième tour tsy misy Iandry Rajelo eo anatrehan'izay. Makasitrika tompoko lahy, makatelona tompoko vavy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra andriananahary izay mbola navelonaina an'ireto candidat ireto. Faly aho ary tena faly. Ary tsy vitan'izany ihany. Voamaika mahery ireto candidat ireto. Ary tsy sety amin'ny danina fotsiny fa niakatra danina maromaro indray. Mbola faly aho. Faly zay ray aman-dreny ara-drazana fa mbola velona ny zanakay. Na tao ary any fampiasany bomba lacrymogène dia velona somatsara ary mahitako tsara ny candidat zay nandalo opération ny masony. Faly ary tena faly izahay. Ary ny tena mahafaly anay azafadifady tsy maintsy atao fohifohy io le zavatra fa nefany tsy maintsy atao ihany filinina. Ny tena marina dia izao. Ny tsapanay dia ny tanora ny candidat reno. Na dia tao ary ny zavatra sarotra nandalovany dia ny zokiny indrindra dia voamaika ny tanora. Fa mampiseho fiarana alahelo kosa ny nefany isika. Fa noho ny fifidianana io dia nisy olona voninihery ary amin'izao fotoana izao izy dia mitondra takaitra. Eny mety nisy maty ary tamin'izy ireny. Noho izany maneho fiarana miora sy alahelo amin'izay olona nandray ny mabetsaka ty fifidianana ity. Ny teny farany tianay ambara dia ty: zahay ray aman-dreny ara-drazana mbola tsy mivoaka akory ny lista ny candidat zay ho voafidy irotsaka ho mpifaninana dia efa niresaka ny ray aman-dreny ara-drazana hoe tsy mety ny orosona amin'io fifidianana io, na tany amin'ny FFKM na tany amin'ny télévision, dia efa niteny ray aman-dreny fa ataovy aloha ny fandaminana. Nijoro ny ray aman-dreny, nijoro teo anatrehan'ny panina, joro teo amin'ny ray aman-dreny atao hoe ray aman-dreny ara-panahy mba tsy hirotsona zao fifidianana izao. Kanefany nandeha ihany ilay izy. Noho izany tompoko lahy sy tompoko vavy, ny zavatra tatakiny ray aman-dreny ara-drazana amin'izao fotoana izao dia mitrana ny ray aman-dreny ara-drazana amin'ny toerana misy azy eo amin'ny fiainam-pirenena. Aoka tsy atao ambany zavatra intsony ny toerana ray aman-dreny ara-drazana, ary ray aman-dreny ara-drazana tsy voavidy vola, ary miaraka amin'ny zana-drazana tsy voavidy vola. Natsikafo ny mpanaramaso ny fifidianana miaradia amin'ny candidat cité ny randriana sonekio ihany koa ireo Alabato bevata natao ny candidat larana fahatelo Andry Rajoelina. Ity anankiray ity zao any amin'ny faritra Anosy Tolaniaro any amin'izany commune Mandromodromotra izany, Fokotany Ovatra. Misy résultat na vote ato somary maizimaizina le izy. Rehefa nampitahaina tamin'ny PV ansenia nefa le izy dia tsy mitovy mihitsy satria ilay PV izay mifanaraka amin'io résultat navoaka ansenia io dia eo amin'ilay toerana milaza ny filazana vokatra amin'ny fanisana taratasim-bato aloha ity tondroko ity dia tsy misy soratra naray ary. Eo amin'ilay filazana ny sambato azy ny candidat tsirairay ihany koa dia tsy soratra na iray ary. Kanefa ny seni rehefa avy eo namoaka ity résultat ity mikasika ny bureau de vote io, milaza izy fa ny candidat Andry Rajoelina dia nahazo vato 2,70%.
zay zany aloha anankiray nangataka izahay izay confrontation zay amina PV maromaro fa hatramin'izao aloha mbola tsy mivaly izay fangatahana izay. Antony anankiray nangatahana fanafanana ihany koa mikasika ny statistika anormal izay avoakan'ny CENI. Misy tsy fitoviana be da be ao anatin'ilay résultat na élection satria ny isan'ireo tonga mifidy betsaka no ny isan'ireo voasoratra anarana. Ohatra vitsivitsy no entiko anareo eto ankehitriny. Ity anankiray ity zao ny isan'ny tonga mifidy ozy izy 7-valopolo nefa ny isan'ny voasoratra 4-valopolo. Ny potra vaizy ireo 4 ireo. Manarak'izay ty zao 590 ozy izy ny isan'ny tonga mifidy. Ny voasoratra anarana nefa ny 790 avaiza ireo 3 ireo. Ity anankiray ity ny isan'ny tonga mifidy 7-valopolo. Ny isan'ny soratra anarana nefa ny 7-fitopolo. Hitantsika efa misy différence be na hoe tsy fitoviana ngeza be eo anatrehan'ny izay rehetrarehetra izay. Noho izay tsy fitoviana izay na tonga anay nametraka an'ilay fangatahana fanafoanana noho ny statistika diso navoakan'ny CENI. Ho an'ny vondrony kandida hatahaka tsy misy iny fifidianana tsy nandraisan'ny rehetra anjara iny. Ny kandida cité ny Randriana Soniaky ihany koa dia lazany tsy anaiky ny voka-pifidianana vonjimaika izay navoaka ny CENI iny. Andrasana rahampitso kosa ny valim-pifidianana ofisialy avoaka ny HCC rahampitso.